Fa mbola olana goavana eto amintsika koa ny tsy fahampiany asa ho an'ireo tanora aman-tapitrisany eto an-toerana. Mbola maro ireo sehatra tsy voatrandraka noho ny tsy fisian'ny fiofanana maro-potitra. Ohatra amin'izany ireo fikirakirana taratasy any anaty sambo. Viana vaovao kosa ny apetraky ny CFAN na koa Centre de formation professionnelle d'agents consignataires de navire izay mitondra fampiofanana ho an'ireo agents consignataires de navire ireo. Olana goavana sedrainy Madagasikara sy ireo tanora ao aminy ny tsy fahampiany asa. 570 isanjaton'ny mponina dia manambara fa antony fisian'ny fahantrana ny olana tsy fisian'ny asa salanisa azo avy amin'ny fanadihadiana teo amin'ny birao misahana ny asa maneran-tany na koa ny OIT. Betsaka ny sehatra tsy mbola voatrandraka ary mitangorona amin'ny sehatra iray avokoa ireo tanora mahavitsy ny asa manara-penitra. Fijery vaovao eo amin'ny tontolon'ny asa no entin'ny CFAN na koa Centre de formation professionnelle d'agents consignataires de navire. Fampiofanana ho an'ireo tanora manana ny mari-pahaizana BEPC na niveau terminal no afaka misitraka ity fampiofanana sehatra asa mbola tsy voatrandraka. Famoronana asa le izy amin'ny filière vaovao izay mbola tsy misy mpanao eto Madagasikara. Izany hoe consignataire de navire zany asa efa nisy izy io fa mbola tsisy nampiofana tanora mikasika an'io eto Madagasikara. Dia centre de formation ity zany no anofana tanora mikasika ny agent consignataire de navire. Izany hoe mizara roa zany ny fampiofanana anatin'izy io. Amin'ny tosika amin'ny fananana asa anazy dia niraisina ny atao hoe classe niveau 3e. Izay miofana mandritra ny enimbolana eo. 3 volana no manao ny théorie, 3 volana stage any Tamatave. Dia niveau terminal izany hoe miofana enimbolana théorie dia 3 volana koa stage any Tamatave. Enimbolana ny fampiofanana entin'ny CFAN. Mikirakira ireo atota taratasy mandidina ny fivezivezen'ny sambo no sahaniny ireo agents consignataires de navire. Famorona kasa ho an'ny tanora ny tanjona ary mbola tsy voatrandraka ity sehatra iray ity araka ny nambarany tompony andraikitra. Mbola tsy misy moa ny fampiofanana ho matianina amin'ity sehatra sa ity izay entiny CFAN kosa no mahamatianina azy. Ahafahantsika mampiroborobo ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fisian'ny asa manara-penitra. Ny mampiavaka azy fotsiny zany dia hoe tsy dia misy olona tena nianatra marina n'ity consignation ity zany ny mpampiasa azy loatra eto. Fa ity indray mitoraka ity zany dia andao ampitaina amin'ny tanora le izy satria miroborobo ny fanitarana ny port amin'izao BDB ny sambo tonga eto amintsika eto nefa ny olona isolo tena ny tompon-tsambo any ivelany zany tsy misy raha eto Madagasikara. Noho izany dia mbola azo lazaina hoe sehatra asa mbola inexploré zany tsy mbola voatrandraka tsara zany ty consignation de navire ty ka atongavanay manokatra nilay atao hoe CFAN. Maro ireo sambo mifamezivezy eto amintsika ary hitatra koa asoasy ny serana sambo eto an-toerana. Mbola betsaka ireo sehatra arakasa azo trandrahana eto amintsika entina iadiana amin'ny tsy fisiana arakasa antopisian'ny fahantrana eto an-toerana.